stylo flair. Stylo flair manolotra anao quiz school. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindratrany manolotra anao quiz school. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity fidiram-pianatra ity. Ndao ilalao iaraka aminay fa bonda sady 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa amlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe school miampy anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao ka mandrasa anjara sao ianao ny tsara vitany. Milamina tsara midiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Panohany Shoprite, stylo flair. Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Tsy tokony dilan'ny 2024 ny fanatanterahana ny fividianana hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Mampanay ny mpanara-baovao ny fangatahana fepitaona no lazain'ny CENI omaly andaminana ny fikarakarana ny fividianana. Fananam-panjakana ana orinasa-panjakana miisa valy no fantatra fa ho alalanina ny fivarotana ny aktifa ao aminy. Tsy fantatra mazava nefa tretona hoe izy ary aiza avy ireo orinasa ireo. Inona ny tanjon'ny tian'ny mpitondra fanjakana ho tratrarina amin'izany? Tampitra rapitso ny fepitaona nomen'ny syndikan'ny mpitsara malagasy sy ny syndikan'ny mpirakitra raha ny fitsarana ho an'ny ministry ny fitsarana. Amahana ny fitakian'izy ireo. Tsy mbola nahazo valiny mahafapo izy ireo hatreto. Taorina ny talata amin'ny volonondry anjara ny tanàna ny vato indray no tsy dian'ny mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy miaramiainga nanatanterahana fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Afapo ny mponina teny an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena tafiditra tao Saint-Barthélemy sy Saint-Martin ny ouragan Irma. Nialy ny talata ifoa alarobia no nandalovany. Naharitra ora ray sy sasany izy tany an-toerana. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Cool TV hatramin'ny farany enim-botsika ny vaovao. Tsy tokony ho dilan'ny taona 2024 ny fanatanterahana ny fividianana ho ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Mampanahy ny mpanara-baovao ny fangatahana fepitaona izay nilazain'ny CENI omaly andaminana ny fikarakarana ny fividianana. Fezora Faly. Hatramin'ny fotoana ny joron'ny CENI no tokony efa nitakiana ny datim-pifidianana amin'ny governemanta fa tsy volana vitsy mialohan'ny fifidianana raha nambarany fiarahamonim-pirenena KMF Knoe. Mampametra-panontaniana azy ireo araka izany ny fomba fiasan'ity rafitra ity, na izany aza zava-dehibe ny famoahan'ny governemanta ny datim-pifidianana. Raha nomboko izao zany no kotitsika raha manaiky ny fitondram-panjakana hoe omena anareo zany ilay 363 jours izay nangatahany. Mbola tsy mivoana amin'ny lalam-pandrenana aloha izay, mbola voaja ny tetiandro mpifidianana. Fa voalohany indrindra takiana samy tsisy mahafantatra ange amin'izao hoe rovinana atao ilay fifidianana. Dia izay zany takiana voalohany avoay mazava ho fantatry ny rehetra hoe rovinana anaovana ny fifidianana eto amintsika. Aiza ilay calendrier. Ny fifidianana tsy atao tefy maika fa mila efa tomboka dia n'izao indrindra ny asa fanabeazana tokony asiana drafitra matipaika hoentina hanatodisana ilay izy.
Tokony ho modely amin'ny fanarahan-dalàna ny mpitondra raha ny fanazavana trany ary tsy tokony tsy hampisy fiovana ny fitaom-pifidianana amin'ny taona 2024 izany fangatahan'andro niseny izany. Ho anay aloha dia mbola mitazona foana zahay hoe tokony ho atao amin'ny 2024 ny fifidianana eto amintsika. Ary tokony ho fitaratra amin'ny fampiarana ny lalàna ny eo anivon'ny fitondram-panjakana dia aoka tsy ho atao kilalao ilay toedrarà izay iainantsika eto. Dia tokony ho voahaja ilay hoe 5 janoary nanao fianianana ny filoham-pirenena dia tokony ho tapitra any amin'ny 25 novambra any ho any izany no mizotra ny fifidianana eto amintsika ny premier tour. Dia 10 andro alohan'izay no mametraka felana ny filoham-pirenena. Mikasika ny fe-potoana hikarakarana fifidianana, misy ireo manany mety isian'ny tetikady hanemorana ny datin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka. Tsy mbola mahaleo tena ihany koa raha ny fanazavana ny seni eto amintsika ary takin'ny KMF Knoe ny hanomezana izany fahaleovantena nisy izany amin'ny lafiny rehetra. Ankilany, tsy tokony hisy ihany koa ny fikitiana na fanjikana ny lalam-panorenana amin'ny fikarakarana fifidianana. Ratsehivina omaly nangataka 3 sy 700 andro avy amin'ny fitondram-panjakana ny seni ahafahana manomana ny fifidianana manaraka ary mangataka ny hamohan'ny mpanatanteraka ny datim-pifidianana. Tapitra raha-pitso ny fe-potoana nomen'ny sindika mpitsara malagasy sy ny sindika ny mpirakitra ny fitsarana ho an'ny ministry ny fitsarana amahana ny fitakiana izy ireo. Tsy mbola nahazo valiny mahafapo izy ireo hatreto. Miantarandrianay. Raha toa ka tapitra rahampitso ny herinandro nomen'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara sy ny sindikan'ny mpirakitra rà ho an'ny ministra ny fitsarana mangina tanteraka hatreto ny ministra tompon'andraikitra. Tsy mbola misy ny vahaolana narosony ity farany namala ny fitakian'ny sindika rotonta. Misy ny fitakiana izay nanomezana hoe herinandro ny ministra vaovao raha ohatra ka misy tsy fahafapo zany dia nietsika izay atao manaraka io zany dia hitambarana na io fitokonana na io fijanonana tsy miasa ndray andro ohatran'ny natao mpitsara tamin'ny 9 jona iny zavatra hafa dia iarahany greffe sy mpitsara atao foana. Araky ny feonan'ny délégation'ny syndicat tamin'ny ministra tamin'ny herinandro teo zany herinandro moa ny fanarahany zareo tao andrasana valiteny avy any ministra hatramin'izao tsika miteny zao fampitelefona teo izay sy ny filohan'ny SMM tsy mbola niantso ny ministra. Afaka herinandro eo aorian'ny fivorim-be ho ataon'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara sy ny sindikan'ny mpirakitra rà ny fitsarana manao fitakiana no ho fantatra ny hetsika ho tanterahan'izy ireo raha toa ka tsy misy ny famahana ny olana. Isan'ny fangatahan'ny SMM ny mikasika ny fanamafisana ny tany tan-dalàna. Ny firosoana mankany amin'ny fanamafisana ny tany tan-dalàna tsy mbola tsy hita ny vokany satria ohatran'ny tsisy zavatra miova dia izay mbola milaza hoe toizantsika ihany ny fitakianan'le fametrahana fanamafisana satria moa izy efa mipetraka any anaty lalàna isan-karazany sy ny lalam-panorenana fa ny fanamafisana azy no takiana isan'andro isan'andro dia hatreto aloha tsy hita izay miova dia midika izany fa mbola mitohy ny adiny izay ataoko hoe tarihin'ny SMM angamba fa tsy hoe dia adiny SMM irery ihany fa ny SMM ampitarika fotsiny dia ny olona rehetra manaraka zay. Ho an'ny mpirakitra rà ny fitsarana Ratsehivina isan'ny notakian'izy ireo ny tsy fampanaovana sonia, ny tsy famonjana sy ny tsy fiatrehana ny famotorana. Efa nisy ihany koa ny voamiera manokana natsangana hanjinika ny fitakian'ny mpirakitra rà taorian'ireo fitakianan'ny CC sy narahana fitokonana matetika saingy izao nandamoka izao. Fananam-panjakana ana orinasam-panjakana misy Savaly no fantatra fa ho alalana ny fivarotana ny aktifa ao aminy. Tsy fantatra mazava nefa hatreto ny hoe izy ary aiza avy ireo orinasa ireo. Inona no tanjona tian'ny mpitondra fanjakana hotratrarina amin'izany Kaetan Andriatsilavo. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny herinandro lasa teo, nisy ny tatitram-bava na ilay antsoina hoe communication verbale nataon'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola fa ho alalahana ny fivarotana ny aktif na fananana toy ny tany, na trano, na fitaovam-piasana amina orinasam-panjakana sy fananam-panjakana miisa 9. Izany hoe, ho alalahana ny fivarotana ny fananan'ireo orinasam-panjakana sy fananam-panjakana miisa 9 izay efa eo andalam-panomezana n'ireo tsy miankina. Izay ihany hatreto ny fantatra momba ireo orinasa sy fananam-panjakana miisa 9 ireo. Tsy fantatra kosa ny hoe, iza avy ireo orinasa 9 ireo, aiza avy ny misy azy ireo, mpandraharaha vahiny ve no nahazo azy, sa mpandraharaha miara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena,
na ireo mpandraraha voalaza fa mpanolontsaina manokany filoham-pirenena. Mbola tsy mazava ihany koa ny fanampin'izay ny antony varotana ireo orinasa-mpanjakana ireo. Inona avy no hita ao anatin'izany ary tombanana ohatrinona izany sy ny maro hafa. Aiza ny tolo-barotra amin'ny famarotana ireo fananam-panjakana ireo. Mbola mipetraka ireo fanontaniana ireo ary manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena tsirairay avy. Ankoatr'izay, mila fanampanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra sy ny mpitondra fanjakana manoloana izany ny vahoaka malagasy amin'ny mahatany demokratika sy fanjakana tsara tantana ny Madagasikara, lavitry ny kolikoly sy ny firaisana tsikombakomba, fentesy ny filoham-pirenena etsy sy aroa. Ny vahoaka no mivondrona ka manome ny antsoina hoe fanjakana. Izany hoe fananam-bahoaka ny fananam-panjakana sy ireo orinasa-mpanjakana ireo ka tokony ho fantatry ny vahoaka izay momba azy rehetra. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana aloha, fananam-panjakana maro no atao tantely afa-drakotra ary lasa tombotsoan'olom-bitsy. Raha tsy ilaza ohatra afa-tsy ny zava-misy eo anivon'ny orinasa-mpanjakana ery Madagasikara. Mitohy hatrany ny fahanginan'ny fanjakana manoloana ny Rara Arboretum Ambatobe tamin'ity androany ity nanantona ny komuna Ankadikely Ilafy ny mpanao gazety 5 tsy nahazo fanazavana. Nanambarany hitondra fanazavana kosa makasika ity Arboretum ity ny eo anivon'ny minisitra tompon'andraikitra fanadidiny Iona Saina. Satria zay manko rehefa hoe antso media zay dia mivonona zay. Tena aleo ranga, tena aleo rehefa tena hoe mila nareo izy dia tena aleo zay. Tena be. Tena oka aloha satria hitanareo tena izy mihitsy tsy manao anay hoe rehefa tsy antso media izy dia tsy zay zany. Izay no nambaran'ny sekretera manokany ben'ny tanàna ao amin'ny komuna Ankadikely Ilafy. Arak'izany, tsy nahazo ny ben'ny tanàna indray ny mpanao gazety raha ny kasany aka vaovao mahakasika ny Arboretum eny Ambatobe. Fanontaniana maro no manitikitika ny mpanara-baovao momba ity raharaha ity, toy ny hoe namoaka fahazahon-dalana norona ny tamboho sy ny trano anatin'ny Arboretum ve ity ben'ny tanàna ity? Raha tsy, inona no fepetra no raisin'ny komuna Ankadikely Ilafy manoloana izany fandikan-dalana izany? Mampametra-panontaniana ny fahanginan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komuna mahakasika ity raharaha ity. Namoaka didim-pitondrana laharana fa 790 bara 724 bara M2 Paté bara SG bara DGAT Développement ny fa 14 ny volana Janoary ny minisitra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana izay no amafisin'ny minisitra Narson Rafidimanana nandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taona fa mijanona amin'ny mahatoerana maitso azy ny Arboretum eny Ambatobe. Raha ny zava-misy voahitsaka ny lalàna ary tsy mipetraka intsony ny maha-Arboretum ny Arboretum eny Ambatobe. Hatreto tsy mbola nisy didim-pitondrana hafa manafoana ity didim-pitondrana laharana fa 720 ny fa 14 ny volana Janoary ity izay milaza mazava fa toerana natao iarovana ny tontolo iainana an-drenivohitra ny Arboretum eny Ambatobe. Tamin'ity androany ity nanantona teo anivon'ny ministera tompon'andraikitra ny mpanao gazety. Tamin'izany no nanambaran'ny talen'ny kabinetra fa nangona ireo antota-taratasy rehetra mahakasika ity raharaha ity ny tenany ary hanome fanazavana ho an'ny vahoaka, fanomezam-baovao izay andrasan'ny mpanara-baovao ary antenaina fa hafantarana ny tena zava-misy marina amin'ity raharaha Arboretum Ambatobe ity. Tahaka ireo tanora manerana ny nosy misedra olana ihany koa ny tanora eo amin'ny komuna ambanivohitra Belobaka. Sady tsy manome asa ny tanora no ihany koa misakana ireo orinasa vonina hanome asa ny fanjakana hoy ny fanenkevitry ny tanora tany an-toerana. Iona Saina. Asa mahery ny 500 no iforona ka hanome asa ireo tanora ao amin'ny komuna ambanivohitra Belobaka, Mahajanga faharoa sy amin'ireo komuna manodidina azy raha velan'ny fanjakana iasa malalaka ity orinasa ity. Tsy afaka manatanteraka izany anefa izy ireo manoloana ny fihetsika ataon'ny tompon'andraiki-mpanjakana. Sahirana vokatra izany ireo tanora ny an-toerana. Io misy le tsy azoko amin'ny mpanjakana. Ny orinasa misokatra kely isan'ny vahoaka ilaindreo vanina. Nefa ireo tsy manome asa ho an'le vahoaka. Nefa le vahoaka tsy maintsy miasa mba ino tadiavana sakafo. Dia le olana mipetraka zany amin'le mpanjakana. Ohatra zany tsy tiandreo le orinasa isokatra tokony mba mitady moyen ireo isan'le tanora isan'le vahoaka. Olana zany zay orinasa misokatra dia kalena, zay orinasa misokatra dia kalen'ireo. Kanefa reo tsy manome orinasa mba iasan'le vahoaka madinika fa dia ohatran'io foana. Mangala manentsy ampangalatra ry, manentsy ampangalatra ry nefany
le olona mosary tsisy asa atao fidiram-bola tsisy. Miantso ny fanjakana amahay ity olana ity ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna ambanivohitra Belbaka raha ny nambarany ny tsy fananan'asa izay mety hiteraka tsy fandriam-pahalemana. Tsy mananasa ny tanora dia lasa manjaka ny asan'izao lasin'ny namana satria ny asa ary tsy misy tsy maintsy hirona amin'izany ny tanora. Dia ny fangatanay aloha dia mba hanokafa ny fanjakana an'izy io mba hananan'ilay tanora atao aminay asa satria raha io zao ny tokony firy n'olona hiasa amin'io bitcoin lasa mirenireny fotsiny zao dia lasa vesatra ho anay ato amin'ny commune zany ny fikatonan'izy io dia ny raha renay dia mba hifampiraharaha tsara izy sy ny fanjakana dia misokatra izy dia mananasa ny tanora. Raha mihodina araka ny tokony ho izy ny orinasa toy itony tombontsoa maro no ho azo. Ny tanora anana asa hiditra ihany koa ny vola ho an'ny commune amin'ny alalan'ireo hetra maro isan-karazany. Raha ny zava-nisy olana maro no sedrain'ity orinasa mpamokatra menaka Bitco Mahajanga ity hatrany am-piandohana. Olana izay ny fanjakana ankehitriny volena. Ambadika izay tiany fitondrana ho fehezina ny tsenany menaka eto Madagasikara na ny monopolisation. Orinasa iray any Tomasina no kasain'ny fanjakana amokatra menaka sy hamaly ny filan'ny menaka manerana ny nosy. Fihetsika izay hiteraka fiakaran'ny vidin'ny menaka. Antony tsy anekeny intsony ny monopolisation toy ny nisy tamin'ny fitondrana Ravalomanana. Variana amin'ny Facebook sy ny renarena ireo mpianatra izay no nisongadina nandritra ny fanadadinana izay nataon'ny agence capsule sy ny fiara-miasa tamin'ny Cool TV FM ny fomba fampianarana sy ny fomba fitantanana ny tokony avaozana ho kosa ny fanazavan'ny sojabe ny DEGS. Mikaela Ramarola. Tato anatin'ny 3 taona farany nisongadina ny vidina ny tahan'ny fahafahana fanadinam-panjakana toy ny baccalauréat sy ny BEPC. Manoloana io tranga io fanontaniana napetraka tamin'ny olom-pirenena 12 taona no mihoatra amin'ny fanadihadiana iarahan'ny agence capsule sy ny Cool TV ny hoe inona no mampilatsaka ny taham-pahafahana fanadinana. Raika amby 700 no nametrahana io fanontaniana io. Ny raika amby 100,000 olona no milaza fa variana amin'ny Facebook sy ny rendrarendra ireo mpianatra. 420,000 no milaza fa tsy manam-piniavana ny lofo amin'ny fianarana ny mpianatra. 700 kosa no milaza fa ny mpampianatra no tsy ampy. 100 milaza fa ny fototry ny fampianarana no ratsy. 100 ihany koa mahita fa misy ny fahasahiranan'ny vahoaka. 100 no milaza fa misy hakamona ny mpianatra. Ary 100 no mahita fa misy ny kolikoly. Ny eo amin'ny fampitana ny fampianarana indrindra ny mpampianatra frama kosa no tsy ampy hoy ny fanazavan'ny sojabe ny DEX. Hoe le mpampianatra frama neka tena tsy manaraka tsy ao mihitsy ny qualité an'le mpampianatra dia lasa médiocre zao ny résultat rehetra tamin'ity. Tsy any fa hatraty amin'ny université. Ahoana moa ty amin'ny université taux de réussite ve dia 10% maximum. Ankoatra izay dia tokony asiana fanavaozana sy fijerena ihany koa ny fampianarana fototra mba ahazahoana vokatra tsara toy ny zava-misy any ivelany. Raha mijery le système fampianarana frantsay tsika nefany jereo angeny taux de réussite ny bac frantsay 70%, ny brevet frantsay 80%. Satria ny anazy hatraty am-boalohany dia fa lamina tsara le fampianarana zany efa hatrany am-boalohany mihitsy mba tonga azy rehefa aty amin'ny examen national zany dia afaka izy. Isan'ireo andrasan'ny maro ny mety ho vokatry ny fanovana izay ataon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena amin'ny vokam-panadinana. Ny fampiakarana ny letan'ny mpampianatra no isan'ny vahaolana lavitrezaka hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny ampiakarana ny vokam-panadinana. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia isan'ny lalam-piofanana misokatra ho an'ireo tanora afaka baccalauréat ny taranja malagasy sy ny filozofia eny amin'ny anjerimanontolo. Tsy fantatry ny mpianatra amin'ny ankapobeny ny votoatin'ny fianarana sy ny mety ho lalan-kasa aoriana ny fahavitan'ny ho lalam-piofanana io. Narindra Randrianomanana. Anisan'ireo taranja mahaliana ny tanora ny malagasy sy ny filozofia na ny anthropolojia ankehitriny. Anisan'ny taranja izay sarotra hatrany ho an'ireo mpiadina amin'ny baccalauréat ihany koa ny filozofia. Mbola vitsy ireo mpianatra no miditra eo amin'izay sehatra izay noho ny fijery fa miafara amin'ny fampianarana any an-tsekoly. Ireo taranja ireo no asa miandry azy ireo. Ny filozofia manokana ohatra tsy mijanatra eo amin'ny fampianarana ihany ny asa mifandray amin'izany raha ny fanazavana. En particulier zany dia raha eo amin'ny tsenan'ny asa zany lazaina mbola azo lazaina hoe vitsy zany ny mpampianatra raha hoe ny par rapport amin'ny isan'ny ankizy zany
tetra hoe rehefa manao filozofia dia tsy maintsy hampianatra fa fampianarana aloha zany ao anatiny fa afaka manao izy a rehefa azony zany ny diplômana master ao amin'le mention philosophie zany dia afaka manao ny concours izy a ny concours administratif rehetrarehetra nationaux zany na internationaux zany a afaka manao izy afaka koa izy a makany amin'ny resaka ressources humaines zany hoe zay asa rehetrarehetra zany a misy vocation sociale dia azon'ny ankizy atao misy koa ny consultance surtout moa en éthique en bioéthique sy en éthique azon'ny ankizy atao koa zany. Miantoka amin'ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny lalam-piofanana malagasy. Université Mpanjakana roa ihany no ahitana ity sampana ity manerana ny nosy raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra. Vokany voafantina manokana ireo mpianatra hiditra eny amin'ny sampana malagasy eny Ankatso. Tena marina eto Madagasikara dia Toliara ny misy zao dia Ankatso dia eto amin'ny sampana malagasy zany zao tena betsaka liana mihitsy ny tanora malagasy miditra ao satria tena na dia maro nefa jato eo aza ny raisina tena avy telo en'izay ny olona miadina rehefa tonga ny concours première année dia ao anatin'izay tena ny lafy valon'ny nosy mihitsy no tonga eto Ankatso ao amin'ny sampana malagasy ny miatrika an'izay ary tena mbola maro ny hoe aza ankizy avy any amin'ny faritra ny ao amin'ny première année ary tonga hatrany amin'ny master misy mavita doctorat mihitsy ato amin'ny sampana malagasy izany hoe misandrahaka izany ary mahaliana olona na dia maro aza ny hoe mety tsy hoe efa zavatra misy eto Madagasikara mbola mahaliana olona ny sampana malagasy. Mbola manjavozavo ny mpianatra andingana ny anjerimanontolo ny asa mifandray amin'ny lalam-piofanana safidiny. Safidy hafa ihany koa ny momba ny Université Mpanjakana na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Mpiadina afaka baccalauréat miisa 2 alina no raisina ao amin'ny taona voalohany manerana ny Université Mpanjakana eto Madagasikara raha toa ka miisa 3.0 sy 5.7 alina ireo mpiadina afaka amin'izany fanadina-mpanjakana izany. Miisa 2 alina amin'izy ireo no raisin'ny Université Antananarivo. Misy ankehitriny ny fampahafantarana ny lalam-piofanana misy eny amin'ny Université Antananarivo ahafahan'ireo mpianatra mahalala ny safidiny. Taorian'ny talatan'ny volonondry anjaran'ny tanànan'ny Vato indray no tsidian'ny mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miaingana natanterahana fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary afa-po ny mponina teny an-toerana. Fanadiny Manohrana Efson. Teny amin'ny faritry Vato indray tamin'ity androany ity no nanatanterahany eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Tafiditra trany anatin'ny fanarana fahasahiranana ireo ray aman-dreny anatin'izao fampidirana mpianatra izao. Miakatra be le fitaovana dia izay zany zao mahita le malagasy miara-miainga hoe mora le izy nefa izay tsy nahatratra dia aka-rendez-vous amin'ny zareo zay satria hitany hoe misy elanelany be misy différence le any amin'ny mpivarotra sy ny zareo dia hita mihitsy zany hoe mitsinjo an'le vahoaka malagasy le ino ty le malagasy miara-miainga dia isaorana be da be an'zareo cahier le cahier ny hitany hoe lafo be mihitsy san'ny zareo zao 45 000 amin'ny paquet nefa raha hividy any amin'ny olo-kafenao dia fa 55 000 na 60 000 ny tena misy différence. Maro tamin'ireo tonga teny an-toerana no tsy nisarasala na neo ny fahafampony fa niriny izy ireo araka izany ny mbola hiverenany hetsika eny amin'ny faritra iny. Any tena mahafinaritra anay hoe tianay mba hitateraka mihitsy letrika satria mahafinaritra le zavatra izao hoe fitsinjovana voaka madinika tateraka mihitsy dia fisaorana mihitsy nahatonta anazy fa tena mahafinaritra. Fahitanay an'letsika aloha mahafinaritra zany misy hetsika ohatr'izao satria mahazo tombony lehibe ny vahoaka madinika amin'izao fianam-bidy ataon'ny malagasy miara-miainga izao fa dia fisaorana lehibe zany nahatonta anazy amin'izao satria mahafinaritra le zavatra ohatr'izao mba afaka miaina tsara amin'ny madinika satria hitanao fiainana zao sarotra nefa le zavatra ataony hita hoe mamonjy ny vahoaka madinika dia fisaorana lehibe nahatolotra anazy satria mahafinaritra ny zavatra ohatr'izao. Raha ny tiany mbola miverina amin'ny herin'ny androany satria afa misy ty malagasy miara-miainga ty mitsinjo ny vahoaka. Tianay foana zany mba hisy ohatr'izao zay. Le izy zany mora ahitana fihenam-bidiny ny any an-tsena le izy dia misy elanelany betsaka. Fa tsy nahazo tsy nahatratra satria izy fandombana ty miavaka be amin'le vidiny eny an-tsena zany dia izay ny isaorana azy tokony andraikitra amin'ity malagasy miara-miainga ty mba mitsinja an'le vahoaka zany dia izay zany nangatahany mba hiverina raha mbola azo atao. Araka ny nambarany eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miainga
itoy hatrany ny hetsika tahaka izao ho fanamaivanana ny fahasahiranany ray aman-dren'ny mpianatra. Mbola betsaka izao hoe zany mangataka satria mora le izy miraty tokoa zany hoe fanampiana ny ray aman-dreny. Ny hetsika moa zany dia tianay ny tohizany foana satria ny mponina koa zany mangataka ny tohizany letseny. Fa dia mpanomanana zany izay rehefa ampidinika amin'ny commune ety aminay indray anaovana ny tsena manaraka. Ankoatry ny sara-pisoratana anarana izay miakatra hatrany ho an'ny sekoly tsy miankina, isan'ny miakatra ihany koa ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Manodidina ny 5,300 kely indrindra no mila homanina ho an'ny ankizy iray hividianana izay fitaovam-pianarana izay. Hatramin'ny faran'ny volana septambra no itoy ity hetsika ity izay ataon'ny vehivavy malagasy miaramiainga. Izany no natao ho fanalana ny fahasahiranan'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Alohan'ny anarahantsika ny toy ny vaovao ireto aloha misy dokavarotra. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Vous allez vous aimer. Mampiasa Telma dia mahazoka toy 20 isanjato amin'ny fahana voalohany amin'ny M-vola. Mifanerasera amin'ny vidiny mora indrindra. Mampiasa internet 4G manerana Madagasikara. Mandefasa vola amin'ny alalan'ny M-vola. Zany rehetra zany amin'ny alalan'ny tambazotra lehibe indrindra miampy SMS ray isanandro ary amin'ny vidiny 500 ariary monja. Manatona Telma Shop na mpanjinara Telma miaraka amin'ny karapanondronao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra trany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny ty fidiran'ny mpianatra ity. Ndao ilalao araka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zaraina. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarain'ny Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy izao, ka mandrasa anjara sao ianao ilay tsara vitany. Milamina tsara fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Mpanohany Shoprite, Stylo Flair. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Mpanoratra zandriny izay efa niavaka tamin'ny famoahana sombin-tantara nandritra ny fandraisantsika ny francophonie tamin'ny taona lasa no ampahafantarina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Miezaka mamerina fitiavana mamaky boky ireo mpanoratra ankehitriny manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao. Narindra Andrianomanana. Randrianarysonina Saolo Mampianina. Liana amin'ny tantara forona tamin'ny fahazazany ary notaizana tao anatin'ny famakiana boky. Efa nanjakatrizay teo amin'ny fiainany ny soratra ary mizara izany amin'ireo mpamaky ny tenany amin'izao fotoana izao. Fantatra tamin'ny sombin-tantara tao anatin'ny terre de rencontre izay nandraisany anjara nandritra ny francophonie tamin'ny taondasy. Miinspiré anahy matetika tsy tantara-pitiavana aloha fa tantara ohatrany hoe resaka fihaonana olona samihafa, ohatrany hoe rencontre ana culture samihafa dia izay matetika ny tena rehefa manoratra dia tsy maintsy ohatrany lasa any amin'izay foana.
Zay ngamba le zava-misy eo amin'ny ainana amin'izao fotoana ihany le fahasamihafana eo amintsika misy satria miserasera amin'ny karazana olona maro be mankony dia ao anatin'izay no mahatonga izy ohatra ny rehefa manoratra dia tsy maintsy lasa any amin'izay foana. Ny asana mpanoratra eto Madagasikara dingana maro no mila diavina ao anatin'izany, fitiavana mikaroka sy liana fahalalana amin'ny sehatra maro ny toetra tadiavina amin'ny mpanoratra iray. Ireo asa soratra eo dia Andria Malala no tena vakiny mampianina ary nanintona azy tao anatin'izany tontolo izany. Be dia be misy fotoana ohatra ny hoe atelier d'écriture moa zany tena ataonay matetika ny tena atao be dia be ao anatin'ilay izy mamaky boky mamaky lahatsoratra dia ao anatin'izay ianao tsy voatery mamaky boky koa fa mijery film, mijery karazana zavatra be da be karazana art rehetrarehetra zany tena afaka mi-inspirer anao daholo. Dia ao anatin'izay koa ohatra hoe ao anatin'ireny maka style na fanoratra zany. Panoratra malagasy aloha dia Andria Malala, dia raha mpanoratra any ivelany dia Alice Walker, zay no tena mi-inspirer. Dia Andria Malala aloha le izy efa hoe le tany ampianarana taloha dia efa tantaraina foana ny fomba fanorany dia Andria Malala izay tena manintona be satria izy mampiasa teny malagasy le tena mbola tsy fampiasa ireny mihitsy ary lalina dia lalina ny sorany. Alice Walker indray ny tantara voiziny ao anatin'ny bokiny mihitsy no mahafinaritra anahy satria tena le fijaliana le ao anatin'ny vehivavy mihitsy tena avoakany. Ao anatin'ny fiam-potoana tsy voafetra no anatanterahany mpanoratra iray ny sangan'asa iray raha ny fanazavana. Eto Madagasikara mbola sarotra no miaina amin'ny asana mpanoratra manoloana ny falafosan'ny fanontana boky ohatra. Manampitrotraka izay ny firoborobon'ny teknôlôjia vaovao, miezaka manantona sy mamerina ny fitiavana mamaky boky ny sindikany mpanoratra sy mpanonta ary mpivarotra boky eto Madagasikara. Mahagaga ny zava-miseho any an-toerana hoy ny solombavambahoaka voafidy tao Antsalova faritry Melaky Antony tsy hita hoe nakaiza ireo omby amin'arivo ny lasan'ny dahalo no foanana ihany koa ny dina tsimpoly noho ny fikatsahana tombontsoa manokana. Kaetan Andriatsilavo. Omby amanjatony aman'arivony no tsy hita ao amin'ny faritry Melaky lasa ny dahalo avokoa. Mila ho isan'andro ny pobasy sy ny fanafihana any toerana vokatra izany. Ary ny tena mahagaga hoy ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana tsy hita trasy ireo omby very ireo. Manoloana izany tokony handray fanapa-kevitra matotra ny mpitondra fanjakana. Misy tompona andraikitra aho omby aman'arivo ny valonjato tsy hita tamin'ireny nakaiza. Zay no mahatseritsiry mahagagagaga amin'ny hoe nahoana ary ny tsy voafe io le raha tsy manidina na atao anaty poso na atao anaty salaka na atao anaty kembagna na anaty panier fa omboana zao dia zay totoany eo na ina moa zany zay andehanany eo dia ripaka tsy hita mandrako ty androany. Zay tsy manao tsy isika tragno zany hoe manana amin'ny antoko politika izy fa zay tsy manao dia akisa. Ary io ny tena ilain'ny vahoaka ny resaka filaminana fa indrindra zay faritry Melaky. Zahay sady tsisy lalana tsisy fandripalemana. Na izany aza nefa raha ny fanazavana azo lazaina fa niena ny fanafiana ny toerana noho ny fampiasana angidimby. Angidimby izay tsy misy afa-tsy iray. Nilaza ihany koa ity solombavambahoaka ity fa ahafahana mampandry ny tany ny famerenana ny dina tsimpoly izay nampalaza ny faritry Melaky. Ny dinan'ny Melaky izay nifoanana noho ny fikatsahana tombontsoa manokana. Raha fa tateoriana izy iny ohatrany tsy nahitany tompony andraikitra milaza ireo teknisianina tombotsoa dia narirarindreo teo satria tsisy kolikoly zay tsisy kolikoly dia na ny mpampianatra dina aza menasena gadraina dia nametraka fialana daholo dia goragora le izy. Io ange sary mpiavy ihany zalahy ao amin'ny fitsarana satria ampahana fahefa-pitsarana anagnany ao amin'ny fitsarana nge no alain'ity aty amin'ny bazy dia ohatrany somary misy ihany kritika areno ary misaotra ny procureur fa manao tourné izy fa zao raha fa manentana olo aza asiana menasy fa mampiemiko satria misy ndraindray misy menasy hoe gadraina nareo raha ohatra ka mizavatra diso natatitra fotsiny atao diso. Non. Misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena ny firongatry ny asan-dahalo. Misy fiantraikany amin'ny fizahantany ihany koa izay isany mampidi-bola be ho an'ny faritry Melaky noho ny fisian'ny tsinginy Bemaraha.
Voarara ny lalàna ny fivezivezen'ny sarety eny amin'ny lalana ampiasain'ny fiarakodia. Tsy voahaja io lalàna io raha ny zava-misy amin'ny andavanandro no jerena. Misy ny sazy ho an'ny izay tsy manaja an'io ary ny eo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra no tompon'antoka amin'ny fampiarana azy. Narindra Andriamaeva. Amin'ny enora maraina ny farany ahafahan'ireo sarety mivezivezy amin'ny lalana ampiasain'ny fiara raha ny voasoratra anatin'ny lalàna. Tsy voahaja io lalàna io raha ny eto andrenivohitra. Tsy fantatry ny mpitondra sarety amin'ny ankapobeny io lalàna io raha ny fanadihadiana natao. Ny fandehanana amin'ny lalana sens unika ihany no tena voararan'ny lalàna raha ny fanazavan'ny mpitondra sarety iray. Ankoatr'izany, ny fitondrana entana toy ny vy no tena mahasarotin'ireo manam-pahefana. Toy izao ny fanazavan'ny mpitarika sarety iray. Manao lalana sens unika zany no tena tsy avelan'ny io zany resaka fivondronana no tena mandesy ny polisy nasional dia ny resaka sens unika dia zay zany no tena tsy avelany andananay. Miditra ville aloha hatreto makery anana azo andanany amin'ny maketo analakely mivoaka makany fitsarana iny le makany amin'ny tunnel Amboda iny fa io zany misy lera mpandanana amin'iny ohatra zany hoe pahavony amin'ny 5 maraina dia pahavony amin'ny 7 fa ny ankoatran'izay aloha mbola tsisy misakanay. Ankoatra ny fibahanana sy ny fanimbana lalana tsy misy fiantohana ny sarety. Miala maina izy ireo araka izany raha misy ny loza mitranga vokatry ny tsy fananany fiantohana. Miala maina tahaka izany ihany koa izay fiara mifandona aminy. Tsy tokony hiasa intsony ny sarety manomboka amin'ny enora maraina raha ny fanazavana azo. Efa nisy ny lalàna mivoaka ny amin'ny tsy fahazahoan'ny sarety alalana mivezivezy eto andrenivohitra niarahana tamin'ny préfet de police. Mbola tsy nisy anefa ny fampiarana izany hatramin'izao. Raha ny tena izy aloha ny sarety zany tsy tokony mandeha eto Antananarivo. Efa nisy lalàna mihitsy mikasika an'izany ary fanamafisin'ny préfet de police. Raha ny tokony izy tena misy sasy mihitsy miatra amin'ny sarety fa mbola tsy napiatra an'izay ny commune fa ny tena hoe flagrant délit be angamany any no tsy maintsy atomboka atoato. Ohatra zany hoe le sarety mandeha amin'ny tsy tokony andehanany reny zany angamany no voalohany masina fepetra mihitsy. Tonga dia ampidirina forera le sarety. Zay angambany mety fepetra voalohany ho raisin'ny commune. Ny toerana manodidina ny tsena eto andrenivohitra no tena ahitana sarety. Miditra amin'ny lalana ampiasain'ny fiara amin'ny andavanandro anefa ny sarety ary isan'ny antony isian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Antony io trangiony tsy fampian'ny fampahafantarana ny lalàna eto amintsika. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tafiditra anatin'ny vaninandro lohataona tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro. Mbola hitohy amin'ity herinandro ity ny rivotra mahery ho an'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy. Miantarandrianaivo. Volana septambra miala tsikelikely ny vanim-potoana ny ririnina ary tafiditra ny vanim-potoana ny lohataona. Aritra ka hatramin'ny volana oktobra eo ny lohataona amin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ny fipitrahan'ny anticyclone kosa no mahatonga ny rivotra mahery amin'ny ilana atsinanan'ny nosy ankehitriny. Dia faritan'ilay anticyclone matanjatanjaka kely ato atsimo atsinanan'ny nosy ato marina fa ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy ray manontolo zany no tena anjakany io tsika avy atsimo atsinanana io. Izay mahatonga antsika somary mandrandraona ny maraina dia somary misava indray izy ny atoandro. Ny fipitrahan'io anticyclone io mety malefaka io, mety matanjaka io. Ka io ihany no mandrafitra ny toetry ny androntsika, indrindra itsika aty amin'ny ilany atsinanan'ny nosy. Rehefa matanjatanjaka izy dia somary mahazo volinandro ririnina kely tsika. Rehefa malefaka izy dia lohataona be. Manomboka ny 15 ny volana septambra eo no isinda izay rivotra teraky ny anticyclone izay. Ny maraina sy ny takariva no midina ny maripana raha ny eto amin'ny afovoan-tany manokana. Isinda tsikelikely izany raha ny fanazavana trano. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia manome feim-potoana 12 andro ny minisitra ny fanatanjahantena sy ny tanora ny seksiona 4 amin'ny tontolon'ny rugby eto Analamanga. Ny fomba fitantanana tsy mety ataon'ny filohan'ny ligina Analamanga no anton'ny izany. Mikaela Ramalona. Tsy fanarahana ny fitsipika misy ny rafitra federaly eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava no antony nanaovan'ny seksiona 4 eto Analamanga fanambarana androany. Mitaky ny fialan'ny ligina Analamanga ny rugby izy ireo noho ny fomba fitantanana ataon'ity filoha raha ny fanazavan'ny ireo seksiona ireo. Izay seksiona eto Analamanga dia manala tanteraka amin'ny fitokisanay amin'ny filohan'ny liga izay napetrakay noho izao aton-javatra fikorontanana amin'ny rugby malagasy izao. Satria tsy izao no nametrahanay azy teo fa
anaraka fitsipika anaraka ny lalàna ary ampandroso ny ringby atao Analamanga mba hifanotrona amin'ny fédérationna malagasy ny ringby. Tsapanay section nefa fa nanginy zay teo nandritra ny volana maro ary tsy niteny teo anivony zao korotana ny trango zao. Akehitriny nefa ny afandoalika ny rambary zay hita taratra mihitsy nefa potika ny ringby malagasy satria mizara roa tanteraka le ringby. Efa nisy ny fangatahana fiaonana tamin'ny ministera sy ny taratasy nalefan'izy ireo momba itsiraraha ity saingy manginatra amin'izao. Noho izany manome 520 andro ny ministeran'ny fanatanjahantena izy ireo ny amin'ny tokony andraisana andraikitra. Tokony anaraka ny lalàna ihany koa ny rehetra raha ny fanazavana. Ka rehefa tsy mandray andraikitra zany ny fanjakana hoe mampiantso aingana ny fivoriana makio satria efa fantatra fanjakana ngezo zavatra zao nefa na fampiatsona na famplazana ary tsy andrenesam-pitenenana mihitsy ny ministera tsy andrenesam-pitenenana le directeur régional ka zay section efatra reto zany no zay enatra sy fafahambaraka mahazo any ringby malagasy zay de mivondrony zay amerina le rafitry le ringby amin'ny maizy anazy zany mba hitaky amin'ny rompanao fanjakan'ireo hoe aloha apetraka ny lalàna de tsokony tsisy jerevana tsy afa-tsy ny lalàna fa tsy mijery tavan'olony tsika fa ny lalàna mampandroso any ringby no jerevantsika. Section Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Ambohidratrimo ary ny section Vakin'ny Adiny, ireo section efatra ireo no niaraka nivondrona tamin'izany andrasana ny hoe totoy ny tsiraraha ity. Manana ny tanja ny atleta malagasy eo amin'ny taranja fototra azakazaka lavitrezaka saingy tsy ampy ny tosika amin'ny lafiny rehetra ho an'ireo atleta ireo raha ny fanazavana azo. Mbola vonina ny androbaka ny laharana voalohany amin'ny marathon international de tanàna efa ireo atleta malagasy ireo. Fezoro Ravaly. Mpandray anjara vahiny maro avy amin'ny nosy manodidina Maurice, Seychelles, La Réunion sy ny avy any Afrika Atsimo, Etiopia, Kenya no tonga eto Madagasikara indray anjara amin'ny fiadiana ny amboarany marathon international de Tana. Azakazaka lavitrezaka 2,560 kilometatra na eo aza ny hery sy ny performance tsy mitovy amin'ireo vahiny manana ny tanjany atleta malagasy izay nandrobaka ny laharana voalohany tamin'ny andiany 2012 tamin'ny taona lasa. Mitoetra olana ho azy ireo kosa raha ny fanazavana ny tsy fahampiana tosika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanazaran-tena. Ny olana eo amin'ny fanampinanay atleta malagasy zany tsy voatery hoe ny atletisme rery ihany fa ny atletisme aloha zany tena hita hoe sahirana amin'ny fanampiana amin'ny resaka fanomanana amin'ilay compétition izay atao satria ny fanomanana an'ilay compétition tena zava-dehibe fa tsy dia le hoe compétition loatra satria any amin'ny fanomanana no tena ahitana ny hery ampiasaina zany dia miankina amin'ny condition iainan'ny atleta ihany io. Raha misy motivation zay ataon'ny tompon'andraikitra ho an'ny atleta malagasy dia automatika zany miakatra ho avy ny performance sy ny voan'ilay atleta eto amin'ny nosy. Mbola vonina ny andrombaka ny laharana voalohany amin'ity azakazaka lavitrezaka iraisam-pirenena eto Antananarivo. Andiany 70 itsira ho atleta malagasy andray anjara na lahy na vavy izay miandry ny fanohanana avy amin'ny tompon'andraikitra sy ny tsirairay. Raha tsy ahivina 2 ora sy 30 minitra sy 20 segondra no nahavitany haja ny azakazaka lavitrezaka tamin'ny marathon international de Tana tamin'ny taona lasa izay nahazoany ny laharana voalohany eo amin'ny sokajy lehilahy. Ankoatra izay, mbola mitony fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara amin'ity fifaninanana ity izay misokajy efatra ankoatra ny azakazaka lavitrezaka 20 kilometatra misy ny natokana ho an'ny ankizy na ny maratontsy, ho an'ny fianakaviana na ny volet écolo ary ny anjirana izay ho an'ny olona manana fahasembanana. Tokony omena lanja ireo any amin'ny faritra sy ny distrika amin'ny fandrafetana ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina kitra. Taratry ny fampandrosoana ny firenena sy ny filaminana ny fandrosoan'ny fanatanjahantena. Gaëtan Andriatsilavo. Tokony hiainga avy any amin'ny commune sy ny distrika ny fifantenana ireo mpilalao andrafitra ny ekipam-pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra. Maro amin'ireo tanora malagasy no manana fahaiza-manao ilaina amin'izany raha ny fanazavana. Ka zava-dehibe ho an'ny mpanao fanatanjahantena indrindra ny fifampiaonana amin'ny alalan'ny match toy izao ahafahantsika mijirika sy mijery hoe iza no ekipa tokony handrafitra an'izay ekipam-pirenena manana ianao an'ilay rencontre ambonimbony kokoa. Zavatra nisy tamin'ireny farany teo ireny hitantsika fa tany amin'ny phase efa faraparany no nanitsanan'ny Angola antsika. Ka ny sensibilisation zany dia tokony ho atao isaparitra io fa
tsy hoe homanina eto Antananarivo eto na homanina au niveau ny région fa miainga avy any amin'ny commune sy ny district zany ny fijerentsika zay ekipa handrafitra zany ekipa-pirenena izany. Ilaina ny fijerena manokana ny faiza-manaon'ireo tanora avy any amin'ny faritra raha ny fanazavana hatrany. Ilaina ihany koa ankilan'izay ny fiaonana ara-panatanjahantena ahafahana mampitombo ny avo teknika an'ireo mpilalao. Ny any avaratry ny nosy ohatra, misy ny fiaonana saingy vitsy. Misy any fa tsy mitovy amin'ny eto Antananarivo eto. Any manao match 1, 2, 3, 4, 5 anao champion Diego. Fa eto misy ekipa misy anaky 20 folo donc ny championnat eto zany lava be. Fa nenay any fo kely des champions pour 4 matchs donc tsy ho avy ambony be le niveau. Taratry ny fandrosoan'ny firenena sy ny filaminana ao aminy ny fandrosoan'ny fanatanjahantena. Izany hoe raha mandroso ny fanatanjahantena, mandroso ny firenena ary milamina ihany koa. Ity any tokona lalana ahafahantsika miady amin'izay tsy fandriam-pahalemana zay. Avy amin'ny tialana amin'ny fanatanjahantena ity any no ahafahantsika mampitambatra ny nationalité rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Ary avy amin'ity fanatanjahantena fa indrindra ty baolina kitra ty no ahafahantsika mampirahina, mampifandray, mampiray ireo tanora malagasy rehetra mba hisy firaisan-kina bebe koa zany midika fa tsy maintsy misy ihany zany fandriam-pahalemana rehefa mifankalala ireo miray ireo mifampiresaka ireo misy mazava ho azy ny fandriam-pahalemana. Zay mahatonga ny fikambanana zany kavatra nanao etsika amin'izao fahatongavana Idil Kabir na IDB na IDLB zao dia nanao etsika fanatanjahantena mba ahafahana mitaiza ireo tanora ny ho avy nyty firenena alantsika ty. Raha tsy ahivina, nisy ny etsika ara-panatanjahantena no karakarain'ny fikambanan'ny zanaka tavaratra ka ny alahady lasa teo no natao ny lalao famaranana. Nisy ihany koa ny karnaval sy ny fanehoana ireo dihy sy kolontsaina mampiavaka ny faritra avaratra. Maresaka iraisam-pirenena tafiditra tao Saint-Barthélemy sy Saint-Martin ny ouragan Irma ny aliny talata ifoa alarobia no nandalovany ary naharitra ora ray sy sasany izy tany amin'ny toerany fanadina amin'ny sariny France 24. Eny amin'ireo ranomasina ny Antigua, miseho avokoa ireo fambara fa ho avy ny tafio-drivotra. Tsy ahitana olona mandalo ny eo amin'ny tanàna ny Saint John. Any avaratry ny tanàna kosa efa miomana ireo mponina amin'izay ouragan isan'ny matanjaka indrindra izay. Miloko volomparasy amin'izao ny loko fanambana ho an'ny Saint-Barthélemy sy Saint-Martin. Ny Guadeloupe sy Martinique kosa dia miloko mena. Raha ny fanazavana ireo mponina efa miomana amin'ny loza izy ireo indrindra fa toerana mora tondraky ny rano ny any an-toerana. Raha ny tatitra farany navoaka ny centre américain des ouragans manodidina ny 5,9 kilometatra isan'ora. Ny rivotra entin'ny Irma ary manasokajy azy eo amin'ny kategoria 5. Ao aorian'ny Saint-Martin sy Saint-Barthélemy any États-Unis, ny lalan'ny tafio-drivotra Irma mandalo Haïti sy ny République Dominicaine. Ho an'ireto farany, efa misy ny fanambarana ofisialy fa andalo ny tafio-drivotra ary tokony homana ny tsirairay. Efa misy ny fepetra-ndraisina saingy miankina amin'ny fanarahan'ny mponina izany raha ny fanazavana. Alina kosa ny nanambara ny filohan'ny pirenena Amerikanina Donald Trump ny amin'ny fisian'ny état d'urgence amin'ireo toerana maromaro any Amerika tahaka ny Floride, Île Vierge ary Porto Rico. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao-songadina tamin'ity alina ity. Tsy tokony ho dilan'ny taona 2024 ny fanatanterahana ny fividianana hoy ny fiarahamonim-pirenena KMF CNOE. Mampanahy ny manara-baovao ny fangatahana fepitaonina izay nolazain'ny Seny omaly andaminana ny fikarakarana ny fividianana. Fananam-panjakana amin'ny orinasam-panjakana misy Savaly no fantatra fa ho alalana ny fivarotana ny aktifa ao aminy. Tsy fantatra mazava nefa hatreto ny hoe izy ary aiza avy ireo orinasa ireo. Inona ny tanjona tian'ny mpitondra fanjakana ho tratrarina amin'izany. Taorian'ny talatan'ny volonondry anjaran'ny tanànan'ny Vato indray ny tsidian'ny mpikambana eo anivon'ny vehivavy malagasy miara-miaingana natanterahana ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary. Afa-po ny mponina teny an-toerana. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia velominy fo daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Zio antsika jiaby e.